Saotra diralaza no atolotritsika hatrany ho an'ny ilay Kristy mpamonjy antsika, ho an'Andriamanitra Ray Malalantsika. Mankasitraka ny Tompo indray isika ry havako amin'izao ora sy fotoana izao, ahafahana manatanteraka izao fampianarana sy fampaherezana izao ihany koa, dia faly miarabantsika ny tenako ry havako. Dia ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo, dia ho ampitombona amintsika mandrakariva koa ny fahalalana tsara azy. Hariva afaka isika ry havako malala. Mankasitraka anao Jesosy malala amin'izao ora sy fotoana izao. Mitenena indray ny vavan'ny mpanomponao, fa voninkenanao izahay ary ny fanahinao anie Jesosy no anolo-tsaina hiteny amin'ny vavan'ny mpanomponao. Mankasitraka Kristy mpanjako amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no natanteranay izao vavaka izao. Amen. Ity fampianarana anankiray ity ry havako dia azontsika atao amin'ny teny filaza hoe nazara ry havako miomeny amin'ny hoe aza diso adresy isika rehefa mangataka zavatra. Raha misy zavatra tiantsika angatahana dia aza diso adresy. Inona no tian'ny Tompo ambara ao anatin'izany ry havako. Matetika tokoa isika rehefa misy zavatra eritreretintsika hoe ilaintsika, dia isika no mihazakazaka mangataka azy. Voalohany dia ohatran'ny hoe réflexion anatintsika any amin'izay olona mety hoe tompon'andraikitra amin'ilay izy. Maika ery isika misy zavatra ohatra any am-piasana, ohatra misy tiantsika angatahantsika, ohatra hoe fisondrotana asa na fisondrotana karama, na koa hoe misy ohatra hoe angataka permission sy ny toy izany. Dia eny mba tena lôjika kosa aloha raha hoe any fa izao misy zavatra tiantsika kely any amin'ny Tompo aloha mangataka voalohany. Izany any amin'ny Tompo aloha mangataka voalohany satria nahoana ry havako malala. Tenin'ny Tompo misy hoe raha sitraka Jehovah ny lalan'ny olona dia na dia ny fahavalony aza dia ampihavana aminy. Izao raha sitraka Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay nirianao sy nangatahanao, niza olona eo na manana ny Tompo izy na tsy manana, dia ny Tompo no mampanaiky azy. Azontsika ry havako, Andriamanitra aloha angatahana voalohany, izy aloha vavahana voalohany. Tahaka ilay ohatra ny teneniko teo, raha ohatra mitady fisondrotana asa ianao, Andriamanitra aloha resahana voalohany. Dia izy avy eo no mandamina ny lalana rehetrarehetra, na ny fomba ahafahanao miresaka amin'iny olona iny aza, dia izy no mandamina azy. Nafinaritra ry havako ny fampitana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay. Misy an'ireny tony hoe radio évangélika ireny izany dia milaza izay mety hoe manavesatra amin'ny olona, ohatra miantso an-tarobia. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra izany olona mivavaka tena tao anatin'ny fahasahiranana dia nangataka vavaka hoe tena sahirana fa mangataka vavaka mba omeny Tompo izay sahaza. Dia tsy ankilany satria tena lazaiko amintsika ry havako malala fa ny olon'ny devoly ihany koa dia mba mihaino andreny ary mihaino andreny izy tsy hoe satria intéressé zafady ny amin'ny hoe mampalahelo ny mpanompon'Andriamanitra na hoe mampalahelo ny olona tahaka izany, fa mitady izay haminganana, ireny olona ireny. Dia ny heno izy izany dia naheno an'izay fitarainana nataon'ny olona anankiray izay. Dia hoy izy mantsy ireo namany miaraka aminy, olona ratsy fanahy misangisangy ratsy, andeotsika hanao
blagy ratsy ny olona iny. Andaotsika hividy zavatra betsaka dia andao aterisika amin'ilay adresy izay nitononony teo satria izany nanonona adresy ilay olona. Dia miome teo zareo ndao ary dia nanangona zavatra PPN be dia be izy dia nandondona tao amin'ilay tranon'ilay olona. Eritreritra izy ireo izany hoe andeha hanao blagy ratsy ahafahan'ilay olona ho tafitohina. Rehefa nandondona tao amin'ilay tranon'ilay izy dia namoy ilay ramatoa izay niantso an-tariby. Naheno mialatsiny naheno ilay antsonao tao amin'ny telefônina izahay dia indreto reto ny anao. Dia iraina ny tompo mankasitraka indrindra dia hoy ireo olona avy eo, tsy manontany kory ve ianao hoe avy aiza io? Satria izy ireo izany efa mifampiresaka hoe rehefa manontany izy dia ataontsika hoe avy amin'ny ratsy ka avy amin'ny devoly. Dia hoy izy ireo, tsy manontany nga ianao hoe avy aiza izany tony zavatra itony? Dia hoy ilay ramatoa tsotra namaly tampifaliana, tsy anontany aho hoe avy aiza fa na ny devoly aza afaka iran'ny tompo hanampy ny olony. Ngaina teriry avako ireo olona izay nihevitra zavatra hafa. Azontsika ve? Nafinaritra mihitsy izany dia zaraiko amintsika. Izany tokoa ry afaka malala. Raha sitraky Jehovah ange ny lalana rehetra. Tena dia mifahavaliny aza dia ampihavanina aminy. Ary izaho hoe mangatà dia azy ianareo amin'ny taona 2024. Tena misy taona mihitsy isika ry afaka tena mitaintaina. Matahotra mafy be mihitsy isika rehefa misy hoe zavatra tokony angatahantsika tsy miankina amintsika fa amin'olona. Dia ohatran'ny hoe miankina amin'iny olona iny izany ny zavatra rehetrarehetra. Tsy ry havako na miankina amin'ny tompony zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra ny ahazoanao izany dia milamina avokoa ny lalana rehetrarehetra. Koa noho izany vao mianga ao an-trano ianao dia Andriamanitra angatahana voalohany. Dia mbola veriko ihany. Raha sitrapon'Andriamanitra ny lalanao, raha sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tokony ho anao ilay izy, dia alaminy avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Arak'ilay fanoharana tao amin'ny Luka 20:7, isy an'ilay mpitsara tsy marina ry havako. Dia nangataka tao foana ilay mpitondra teny, tsy nety nahazo. Fa avy eo izy nahazo ihany. Mpitsara tsy marina io nangatahana io. Dia hoy ny tompo, maika ve fa izaho tsy hanome rariny ny voafidiko va hozy izy? Any amin'Andriamanitra foana, any ny adresy voalohany ry havako. Dia avy eo nge izy manolo-tsainy hoe tsy mankary ianao fa arina ianao no tokony ianao izany fangatahana izany. Ndray isika rehefa avy eo dia mitanondrika rehefa mahazo valiteny tsy araka ny eritreretintsika. Satria tsika tsy nihera, tsy nandalo tao amin'ilay PDG aloha. Dia tiako be foana koa ny manao an'ilay fanohanana an'ilay PDG ilay amin'ilay orinasa. Raha toa ve isika ry havako malala efa nahazo accord ny PDG tamina zavatra anankiray. Rehefa nangataka isika izany dia efa OK ilay PDG. Tsy heverintsika ve fa manaraka ho azy avokoa ireo izay mety tokony hoe nandalovantsika aloha. Mety hoe ao ny tompon'andraikitra ny momba ny RH ohatra, ressources humaines, tompon'andraikitra momba ny maro ny ao anatin'ny orinasa. Manaiky avokoa ireo dia tahaka izany ry havako malala. Dia ninona angatahanareo ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo izany araka Matthieu 1:20 izay fampianarana kely izay indray ny tiany tompo zarina amintsika amin'ny alalan'ity audio ity. Misy fampianarana manaraka ity nefa satria tsy voatery tokoa nefa izay angatahantsika dia ho azontsika. Dia
apetrakintsika amin'ny tompo izany ry havako malala. Esory ara, esory ny tebiteby sy ny fanahiana rehefa hoe misy zavatra tokony angatantsika na mizana amin'iza. Fa rehefa avy nametraka izany tampelatanan'ny tompo isika dia izy no mandamina ny lalana rehetrarehetra. Raha mahasoa antsika izany dia arak'ilay fanoharana kely teo na dia ny fahavalo ara dia afaka miara-miasa ao anatin'izany. Raha tsy mahasoantsika kosa izany dia iketsika dia an'Andriamanitra rery an'ny voninahitra ho antsika kosa ry havako malala ny fifaliana sy ny fiadanana mandrakariva. Fa izany anie no tiany tompo ananantsika hialan'ny fanahiana, hialan'ny tebiteby, hialan'ny tahotra. Amen.